Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana ny famindra-po sy ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Anio alahady faharoapolon'ny volana Jona 2024. Alahady izay natokany foibe FJKM ho alahadiny sampana vokovoko manga, dia miarahaba ny sampana vokovoko manga rehetra manerana ny nosy. Fetiny ray koa anio ry avako malala rehetra amin'ny tompo, ka dia ampifaliana lehibe ny miarabanantsika ray mpianakaviana tsirairay avy ary hanonana manokana ny fiadanan'i Kristy hanjaka ao am-pontsika ray mpianakaviana tsirairay avy. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Manasa antsika ry havana hanaraka tsakany sy andavany izao fanompoam-pivavahana izao. Ny salamo faha 220 no hiderantsika an'Andriamanitra ao rian'izay ny hira faha 930. Ndeha hiara-mitsangana isika hidera sy hanome voninahitra ny tompontsika. Salamo faha 220 hiarantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozany ny tongotra aho, tsy ho rendrena ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrena ny mpiaron'i Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Muaikun tantaraina ni aswadana ni pamacha taminaina ni vijamana ni vaonka sesena sana zufamunzena no lidere lai pamunzisu na zitini sasanyaza ni anarana malaza zabukosa ankalaza azere zesonodera
eo mbambavaka isika raha eo mideranao zahay fiangonana no ny fitiavanao sy ny famindramponao zay no tanterahinao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Mankalazanao zahay no nientsonao anay ka nanekenao andray anay amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Misotranao zahay raha io fa mbola miteny sy miaona aminay zay natsoinao sy nofidianao ianao. Eo anolohan'ny fitiavanao sy ny famindramponao indrindra nefa no ahatsapanay fampanota mahantra izahay. Koa ankehitriny manatona no ampanetreteny zay Andriamanitra mangataka indrindra ny famelan-keloka avy aminao. Tompo masina sy malalo, vonoy ny elokay rehetra, diovy ny fonay ho tepolo ny fanainao masina. Misotranao zahay Andriamanitra fa mihaino vavaka ianao, mamindra fo, mamela eloka, koa raisinay amin'ny finoana ankehitriny ny famelan-keloka atolotrao noho ny ranon'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Dia samy asan'ny fanainao masina anie zahay tsiraray avy mba handray sy velona amin'ny teninao, mba hitombona hiatsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ho voninahitra ao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no ivavahana toy izany. Ny voninahitra ny eo anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ianareo. Iroso avy hatrany amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao ry havana. Ndeha ataontsika ny hira fa 720 ka ny 9 voalohany. Minitra fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora atolotry ny sekoly Alahady. Alahady 20 Jona 2022. Ny lohahevitra anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ivavaka isika. Jesosy mideranao zahay ary faly fa tsy diso safidy miaraka aminao. Ny fanahy masina no angatanay anazava ny teninao. Misaotra Jesosy. Amen. Sokafy ary ny Baiboly ao amin'ny Petera voalohany 3:7-10. Petera voalohany 3:7-10. Ovakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Amen. Taona vitsivitsy lasa izay dia niova ny mpitondra teo amin'ity orinasa iray. Vao nandray ny toerana ilay lehibe dia tsy tiany sady ny ray tamin'ireo olo-peheziny satria kristianina ka olo marina be loatra hono araka ny heviny. Notadiaviny daholo ny fomba rehetra androana azy. Tena nitondra fahoriana tokoa ilay mpiasa noho izany. Notariany namany maromaro indray kosa ity mpiasa ity taty aoriana hanao velam-pandrika hamelezana ity lehibeny
izay tsy marina loatra teo amin'ny fitantanana. Tsy nanaiky izany izy na dia teo aza ny tsindry azo lena na azo azy. Kanefa to tsapany ihany koa fa mitady ho tratry ny fankalana ny lehibe mihitsy aza ny fony. Indray andro ary raha nandre ny toroteny tany am-piangonana izy ary fetiny ray indrindra tamin'izay dia hoy ny tompo hoe fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny fanaovan-dratsy. Dia resy lahatra izy fa hanaja ny lehibe ny hatrany sy hanohy ny asany tsara ihany koa. Dia nivavaka ho an'ny mpitantana sy ny eo amin'ny toeram-piasany izy. Ny fivorinana anaraka ny arahany tamin'ny lehibe ny taoriana io dia nagaga fa niova ny fifandraisana. Afaka ndresaka tsara izy ireo ary zay no ny atomboan'ny fifandraisana madio. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy no ny fahoriana izay zakaina rehefa mitory filazantsara. Taio Jesosy ny asan'ny filazantsaranao toy ny tahianao anay koa. Misaotra Jesosy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Fanomeravantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Indroary atolotra antsika ny raharaha izay tonga eto am-pelantananay. Ny raharaha avy any ivelany no hanomboana azy. Avy amin'ny komity 10 taona Mahatalehin'ny Arsiva sy tranom-bakoka FJKM. Ankalazan'Andriamanitra isika noho izany 10 taona izany. Andramatoa Ravoahangy Narisoa Farafanja mpitandrina mivady. Talehin'ny Arsiva sy ny tranom-bakoka FJKM. Misy riavana ny fiaraha-mivavaka ary dia anotrina izany isika amin'ny mampiasa ombonana azy eo amin'ny FJKM Foibe atao ny talata 3 Jolay amin'ny 7 sasany ao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Dia efa nisy fanasana nalefa tamintsika tany aloha dia mbola manan-kery avokoa ireny rehetra ireny. Izay ihany ny raharaha avy any ivelany. Sao kosa dia ny raharantsika ato anatiny. Ity alahady 20 Jona 2022 ity moa izany riavana araka ny tetiandro anivon'ny sahan'ny FJKM dia alahady manga. Alahady natokana ho an'ny sampana vokovoko manga. Aoriany izao filazan-draharaha izao dia hitondra ny hafatra avy any amin'ny sampana vokovoko manga Foibe ny filohan'ny sampana vokovoko manga eto anivon'ny Tranovato Faravohatra. Dia ho amin'ny fandaminana ny rakitra 7 arotsantsika ho amin'ny Foibe ho amin'ny fanohanana izany asa izany. Iaraha malala ihany koa fa alahady fetiny ray ity andro anio ity. Miarahaba manokana ny ray rehetra ary dia mirary fifaliana fampahirezana avy amin'ny Tompo ho an'ny ray amin'ny asa fitarihana ny tokantrano izay nomen'ny Tompo anareo. Misy ny asa vavolombelona riavana anaovantsika ny fiarabana sy firarian-tsoa ireo ray ary hitondrana ambavaka azy ireo. Miaraba manokana ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gersom Daniel izay ray ara-panahy no tendren'ny Tompo teto anivon'ity fiangonana ity. Satria alahady 7 ny andro moa izany dia fantatsika fa misy ny fandraisana fanasan'ny Tompo eto anivon'ny fiangonana isaky ny alahady voalohany sy ny alahady 7. Ireto riavana dia vaovao ampitaina amintsika indrindra tononona manokana amin'izany ny toby sampanasa sy asa ary ny fikambanana. Misokatra manomboka ny volana Jolay 2022 ny asa ho an'ny rehetra. Fa marihana kosa fa ireo asa manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ihany no azontsika atao. Araka izany dia apetraka amin'ny birao sy ny mpiandraikitra isa tokony
tosafi zany a ny fanajana sy ny fijerena ary ny fampiarana ny fandaminana eo anivony tosafi araka izany. Ny fipetrara-pahasalamana mahazatra dia mbola mafisina ihany. Dia ny fizarana tike eo tokotany dia mbola misy. Fakana gela, hafanana, endreketany fafisiny sampatia. Ny fanompoam-pavahana indrory havana dia toy ny mahazatra ihany amin'ny 7 sy amin'ny 10 amafisina ny fanamasinana fanambadiana sy ny fanompoam-pavahana ho amin'ny fahoriana dia ferana olona zato ihany. Famangina manjoana ny tokantrano mbola tsy azo atao tanterahana eo anivon'ny fiangonana izany aorian'ny fanompoam-pavahana. Ity dia vaovao avy any amin'ny sampatia. Fifaliana ho an'ny komity posondronana sampatia fahasivy Tranovato Faravotra mampafantatra antsika ny anatotosana ny fanekena mpiandraikitra. Ao amin'ny sampana mavo tily, sampana maitso tily, ny fanolorana ho tonian'ny vondrona, ny ao amin'ny vondrona tily ihany koa sy ny firaisan'ny mpanazava stily tranainy sakaizan'ny FMT Roes eto amin'ny fitandremantsika. Tanterahana izany ry havana amin'ny alahady 17 Jona amin'ny 3:00 dia hery lehibe tokoa ny fitondrana am-bavaka izany fotoana izany. Filazana manjo amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo ny fidimandriny malalanay raha tsy manohatra Roland Wilson Gilbert izay nodimandry ny talata 15 Jona lasa teo ny vadiny Andremana tena Fanja ny avany ny teraka tompokila Andremana tena Gaston Mpitandrina. Ny fandevenana ry havana dia efa nitanterahana tamin'ny zoma 18 Jona tao Andoko Imery Mandroso Ivato. Ny rakim-pisaorana no amaranana zao raharaha zao. Nisy rakim-pisaorana tao anaty Valopy tamin'ny alahady 13 Jona tao anaty rakitra zany tamin'ny 7 misoratra mivaky toy izao: misaorany Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, misaorany Jehovah ry fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Tiavantsika tia dia manolotra vola R1,000 ary mangataka ihany koa vavaka. Zao ary havana dia iroso amintsika ny solotena avy ao amin'ny sampana vokovoko manga. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Faly miarabantsika mpianakavy finoana tratran'izao lahady manga 20 Jona 2024 zao. Vakina toy izao ny afatra avy any amin'ny sampana vokovoko manga Foibe. Ry havana malala ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Misaotra n'Andriamanitra isika fa natratra indray izao alahady manga 2024 zao. Efa ho roa taona sahady izao ny asan'ireo tompon'andraikitra vaovao nety ny fanavaozana ary ny ainantsika sampana vokovoko manga ilay teny faneva hoe korany zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Feny 20 taona tamin'ity taona 24 tamin'iny taona 24 iny ihany koa ny sampana vokovoko manga FJKM Jobily volamena izany ka efa voatsangana ny tany Asambava nandritra ny zakabe fahenina 12 ny komity ny Jobily volamena. Voafatra fa ny fananganana trano fiangonana vaovao any Ambatolaha tany fotsy no tsangam-bato ny zany Jobily volamena izany. Efa mandeha ny asa no kasaina ho tanterahana ny volana Aprily 2024 teo ny ady fototra ny trano fiangonana. Saingy tsy vita no ny fioboana. Fandraisana anjara avy amin'ny mpikambana tsirairay no hoenti manana ny fananganana izany tsangam-bato ny 15 taona ny sampana izany ko alao hery ary. Lasa nanohy fianarana any ampitan-dranomasina ny tonian'ny sampana vokovoko manga teo aloha ka tsy maintsy nifidy tonia vaovao. Voafidy tamin'izany ny mpitandrina Rakotoary Manana Andria Manantena izay efa nandray ny asany avy hatrany. Na eo aza ny fioboana
dia fantatray fa mbola manao ny asany manafaka ny olona amin'ny famatorany zava-mahadomelona ny isam-pitandremana. Ho fanampy ny fitaovana efa ampelatana ny isam-pitandremana, anatratrarana ny tanjona, ny sampana vokivokomanga dia miezaka ny amokatra ireto fitaovana ireto. Horonan-tsary fitaizana, firana vokivokomanga, rakikira vokivokomanga, tracta sy dépliant. Entanina ny isa-tsinodam-paritany sy ny fitandremana amokatra ireny. Aprisihana trano koa ny fananganana ivo-toerana fiainona centre d'écoute isaky ny sinodam-paritany. Efa natomboka ary mbola tohizana trano ny fananganana ireo rantsana manokana efatra: rantsana ray aman-dreny, rantsana vehivavy, rantsana mpamily, rantsana fanantenana. Entanina izay fitandremana tsy mbola nanangana izany mba handefa mpiandraikitra iofana ka hanangana rantsana ao aminy. Efa noezahana ny nanangana ivo-toeram-piofanana mpiandraikitra isaky ny sinodam-paritany, ary efa manana boky fampiofanana mpiandraikitra anatratrarana ny tanjona isika. Ampirisihana trano ny isam-pitandremana ampiasany divay mpandraisana vita amin'ny voankazo izay efa nazahoana lalana tamin'ny fanjakana. Miomana amin'ny fionambe any Antsirabe isika ny 4 Aogositra 2024. Misy hatrany ny fiarombonana ka misoratra anarana amin'ny fohy BSVM izay andeha amin'izany. Afaka mitondra fiara manokana ny isam-pitandremana sy ny isa-tsinodam-paritany araka izay fandaminana mety amin'ny rehetra. Mampahery antsika rehetra amin'izao alahady mango izao. Natao alohan'ny fetim-pirenena trany izy ity, ampatsiahivana ny malagasy fa azo atao tsara ny mankalaza ny fety tsy misy zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Ny fampifaliana iarahany rehetra sy ny sakafom-pifaliana mety amin'ny olona rehetra no irina ankalazana ny fetim-pirenena. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ho aminareo aneny Tompo, ifanomezan-tsoa fa 7 Mey 2024. Manao sonia ny filoha Ranay Voarsoa Tiarson Pitandrina sy ny tonia Rakotoarimanana Ndriamanantena. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Jehovah be
Iroso amin'ny vakiteny sy ny fandraisana ny teny soramasina tsika ry ava-malala meloha zany dia tsika hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra, misaotranao zahay fa ao anatin'izao aretina manerana zao tontolo zao mbola isotonanao anay Andriamanitra mba hahatonga anay tokoa hiatrika ny lalanay miaraka aminao. Iroso amin'ny vakiteny zay Tompo, iroso Tompo zay indrindrandrindra amin'ny fandraisana ny afatrao, dia mangataka izay ny fanamasinao Andriamanitra hitoetra aminay anala izay mety ho sakatsakana rehetra hisava ny lalanay ary hampahery anay. Enganay Andriamanitra ny teny izay vakiana sy ny teny izay toriana tena ampijoro anay tokoa vavolombelona ka na misy ary rady mafy atrehanay tsy atahotra izahay fa mino sy matoky fa eo ianao. Ianao ary Tompo nitarika an'ireo amaky ny teny fa indrindra Andriamanitra ianao Tompo no nindra ny lelan'ny toriteny mba ho araka ny sitraka tokoa Tompo ny zavatra ho teneneo. Tompo miteneny ianao ny anaranao Jesosy ny angatany izany vavaka izany. Amen. Raisitsika ny ohabolana toko fa 720 andininy fa 420 hatramin'ny fa 530 farany. Rehefa hitatsika dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy jejo dia hady lalina ary ny vahiny janga lavaka ety. Eny manotrika toy ny jiolahy ireny ary mahamaro ny olona mpivadika. Aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, aniza ny ratsy tsy ahoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, an'izay mandeha anandrana divay voaharoharo zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fanganohaniny eo anaty gilasy ary ny fikorinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny mena rana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao eritreri-dratsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka izay mandry eo atendron'ny andro sambo. Nokapohinao ianao fa tsy reko naharary ahy. Nandalasinao fa tsy tsaroko. Raha oviana ange aho no hifo mba hitadiavako azy indray. Mbola hotizantsika ny vakiteny. Aiso ny filazantsara. Filazantsara ny Matio toko 7:20. Raisitsika amin'ny andininy voalohany, atsarintsika hatramin'ny andininy 12. Toy izao ny vaky ny teny. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosisy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy
nefa tsy manao. Eny mamehetana sady mavesatra no sarotra entina izy ka mananga izany eo amin'ny soroky ny olona. Nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavety ny somotra viaviny. Ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe raby io. Fa ianareo kosa aza mety atao hoe raby io, fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mety atao hoe mpitarika anareo, fa iray ihany ny mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ny epistily no amarana antsika ny fanamakina ny soratra masina anio. Zany dia hosokafantsika ny ao amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Petera voalohany toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany sainy izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana amin'ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanindrin-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy, nefa ampamohan'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hanapaka lalandava amponareo any ariavana ny fiadanan'i Kristy.
alahady ny sampana vokovokomanga ity alahady anio ity. Zava-dehibe telo farafahakeliny no atao anatin'izany alahady ny sampana izany. Ny anankiray voalohany dia fampahafantarana ny sampana vokovokomanga sy ny asa ataony. Io moa dia efa fantatsika rehetra fa dia hampahafantarana ihany hoe miady amin'ny fisotrotoka sy ny fidorohana zava-mahadomelona. Amin'ny alahady anankiray tahaka izao ihany koa no hitrotrona mambavaka io sampana vokovokomanga io sy ny asa ataony, ka dia hotononona mambavaka manokana ny sampana vokovokomanga amin'ity ity. Kanefa dia efa manentana antsika sady hitrotra mambavaka mandrakarivo ny sampana vokovokomanga, ary rehefa mba angatantsika hoe eto mambavaka dia tena mba tonony amin'ny fivavahantsika isaky ny mahatsiaro ny sampana vokovokomanga. Zava-dehibe fahatelo indrindra ihany koa amin'izao alahady ny sampana vokovokomanga izao dia ny fanentanana amin'ny tenin'Andriamanitra, fanentanana ny mpianakavy ny finoana rehetra mba ho mpiara-miasa amin'ny sampana vokovokomanga na ho mpanohana ny sampana vokovokomanga. Ka eo amin'izay hoe fanentanana araka ny tenin'Andriamanitra ho antsika mpianakavy ny finoana izay ry havana dia andeha ho raisitsika ny oabolana 720, ny 920 ka hatramin'ny 530. Oabolana 720, ny 920 ka hatramin'ny 530. Fikambanana olon-kendry maromaro teo amin'ny Israely no nanoratra ny bokin'ny oabolana, ary anisan'izany Solomona mpanjaka. Teo amin'ny tontolon'ny fivavahan'ny Israely mantsy dia nisy karazam-panompoana anankitelo, dia ny fanompon'ny mpisorona, ny fanompon'ny mpaminany ary ny fanompon'ny olon-kendry. Ireo olon-kendry ireo no manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra, ka dia ireo no nanoratra ity bokin'ny oabolana na bokin'ny fahendrena ity. Ny oabolana 720 mitohy amin'ny 420 dia mirakitra anatra sy fampahirezana miisa 30. Io toko 720, toko 420 io zany dia anatra sy fampahirezana miisa 30. Ka le perikopandroany ny toko 720, 920 ka hatramin'ny 530 dia anatra 720 sy 720. Ny 970 sy 720 anatra 720, anatra sy fampitandremana mivantana mba tsy voasaringitry ny vehivavy janka na ny mpivaroteny zany. Ary ny 970 ka hatramin'ny 530 amin'ity perikopa ity dia anatra 720 amin'ireo anatra 30 voalaza teo aloha, anatra sy fampitandremana kosa amin'ny fidorohana zava-mahamamo na zava-mahadomelona. Dia isika sampana vokovokomanga miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana rehetra no entaniny mba hiady ho amin'izany fisotrotoka amin'ny fidorohana zava-mahadomelona izany. Ka mba hahafahantsika miady amin'izany, zava-dehibe voalohany dia izao: fantaro ary ampahafantarin'ny olona aloha ny fisehoan'ity fidorohana zava-mahadomelona, fisotrotoka ity sy ny voka-dratsiny. Ahoana ny fisehoany, inona ny voka-dratsiny, fa milaza sy mitantara an'izany ity perikopa ity, ary milaza mahitsy mivantana ary mampitandrina. 930 ka hatramin'ny 530 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. 930 ka hatramin'ny 530. Aza mijery divay noho ny amenany sy ny fanganohaniny ao anaty gilasy ary ny fikoriany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny biby lava izy ary anindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao eritreri-dratsy. Eny ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo atendron'ny andro tsambo. Nokapohina aho ianao fa tsy reko naharary aho, nandalasina fa tsy tsaroko,
raha ovinangy aho ny fo mba hitediavako azy indray. Eo amin'ny sampana vokovoko manga zany sy ny fanentanana atsika raha iady amin'ity zava-mahadomelona sy zavatra manimba ny fiarahamonina ity dia izay fataro tsara ny fisehony, fataro ny vokadratsiny. Ny zava-dehibe hitantsika eto aloha zany dia izao: tena mora manitona ny olona ny fisotroana sy ny fifohana. Mora manitona ny olona ny fisotroana sy ny fifohana. Ary io dia hitantsika amin'ny fiarahamonina andavanandro. Raha misy hoe fampisotro mifampitaona hoe ndao isotro, dia tonga dia vetivety izy dia afaka miona dia misotro. Fa raha tsika mpivavaka zao mba fampiantsika hoe andao hiaraka andinika soratra masina, tonga dia vetivety ve dia mahavory. Zany zany ahitantsika hoe tena mora manitona ny olona ity fisotroany ity. Zay zany zavatra anankiray. Ny faharoa dia ny fakapanahy teraka ny fisotroana dia miainga amin'ny fijerin'ny maso sy ny fitsiriritana. Hoy ilay andinin'ny faraka amby 30 hoe aza mijery ny divay no ny amenany sy ny fanganohan'ny ao anaty glasy ary ny fikorinany mahafinaritra. Efa tany amin'ny arivo-taona mahery na ny ratan'ny olon-kendry zao bolana fampitandremana zao. Ary rehefa mijery ilay andinin'ny faraka amby 30 nefa sika bataitsika amin'izao androtsika izao dia tahaka ny mahita sika hoe publicité na dokam-barotra ny amin'ny toka na ny divay. Ohatra mahita écran tsika zany eo amin'ny télé hoe iny fa midina le divay na le toka tsara dia tsara, midina amin'ny glasy na ny vera, mandroatra tsara, mahafinaritra ny maso, ny fikorinany. Dia hita ao anatin'ilay izy rehefa misy misotro dia ary zany no mahatsara. Dia hoy ny obolana hoe aza mijery an'izany akory. Ny maso zany aloha no feheziny, aza mora voasitony zany. Dokam-barotra maro samihafa ny amin'ny zava-pisotro misy alcool, zava-pisotro mahamamo izany. Ny faharoa dia hitantsika eto fa tena manova ny maha-olona io fisotroana io, manova ny toe-batany, manova ny toe-tsainy. Midina ihany tsika amin'ny andinin'ny faharoa amby 30 ka hatramin'ny fahadimy amby 30. Amin'ny farany dia anaikitra toy ny biby lava izy ary anindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao hieritreri-dratsy. Eno sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka an'izay mandry eo atendron'ny andrin-tsambo. Nokapoana aho ianao fa tsy reko naharary aho, nandalasina fa tsy tsaroko. Raha ovinange noho fo mba hitediavako azy indray. Zany zany ny olona tafiditra ao anatin'ny fisotroana, miova ny toe-batany, miova ny toe-tsaina, ary dia indro fa lasa any amin'ny vehivavy jejo, mijery vehivavy jejo. Ary tonga amin'ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izay mijery vehivavy ilazy dia mijangajanga ao am-pony sahady. Miova ny toe-tsaina, miova ny toe-pony, ary dia iny izy fa mivembena. Ny fanoharana ataon'ny olon-kendry ato dia tahaka ny sambo eny ambonin'ny ranomasina izay mivembena ary tsy mahatsiaro tena intsony. Miova ny toe-batany satria jereo tsara, kapohana izy tsy mahatsiaro maharary, nandalasina izy tsy tsarony akory. Teny hoe very ny toe-tsainy, miova ny toe-batany. Ary mampalahelo dia izao, rehefa misotro ka rendrika ao anatin'ny fahamamona, rehefa mba mahatsiaro avy eo dia io lazainy io indray hoe rovina indray any ahita, aiza indray re mbola mitady ary tena voafatotra tanteraka. Izany ny voka-dratsy, izany ny fomba fiseho nyty fisotroana ity. Ary tsy vitan'izany ihany fa eo amin'izay voka-dratsiny izay dia tena manimba ny tokantrano, manimba ny fiainam-pianakaviana, miteraka akorotana, miteraka ady sy fifandirana. Eny tonga hatramin'ny famoizam-po azy. Hoy ilay andinin'ny 720 ka hatramin'ny 130. Andinin'ny 720 ka hatramin'ny 130. Fa ny vehivavy jejo dia ady lalina ary ny vahiny janga lavaka ety, eny manotrika toy ny jiolahy ireny,
ary mahamaro ny olona mpivadika. Anizany indrisy, anizany endre, anizany fifandirana, anizany fitolokona, anizany ratra tsy ahoatsy ahoana, an'izay anizany maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, amin'izay hanandrana divay voaharoaro zavatra. Zany hoe tena misy ny fifandirana sy fikorontanana, adila sy fifamonoana, nenina sy famoizam-po, ary dia mikorotana tanteraka ny fiaina tokantrano. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, zany ny vokatry ny fisotrotoka, vokatry ny fimamoana, vokatry ny fidorohana, zava-mahadomelona, ka nanarana sy ampitandrema ny tenin'Andriamanitra antsika, tsy hijery, tsy hikasika, tsy hihinana na hisotro zany, fa tena manimba saina, manimba tokantrano, manimba fiarahamonina, miteraka ratra, miteraka famoizam-po. Raha izay ny fisehony, izay ny vokadratsiny, inona kosa ary ndeha ataotsika? Tsy ny sampana vokovoko manga ihany ho iaho, fa isika mpianakavy ny finoana, hifanohana, hifanampy amin'ny sampana vokovoko manga hoentina miady amin'izany zava-doza manimba ny olona sy ny fiarahamonina izany. Mba ahafahantsika miady amin'izany, manolotra toromarika ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay perikopa voalahatra amin'ity anio ity. Ny hoentina miady amin'izany indrindra dia izao, hoy ny 9:20, anaka atoloriany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Ny hoentina miady amin'io zany dia izao, ny fanoloran-tena ary ny fitaovana ny olona hanolo tena marina ho an'ny tompo. Betsaka ny kristianina mbola tafiditra amin'izany, maika moa ny olona tsy kristianina sy ny olona tsy mivavaka, fa mba hoentina miady dia tena mila fanoloran-tena marina, fitaomana ny olona hanolo tena marina ho an'ny tompo. Anaka atolory fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Zany tena mila fanapahan-kevitra eo zany, dingam-piovana indray mandeha, indray miezaka, ka ianao zay ao anatiny dia mila manapa-kevitra, mila manao dingana indray mandeha, manova fijery, ilay mijery zava-pisotro, mijery ny mpisotro teo, avadika le fijery, andeha hijery ny lalan'Andriamanitra, hijery an Jesosy Kristy, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao le manana fahafinaretana amin'ny fisotroana, mila manapa-kevitra, mifaly amin'ny fijerena, ny fandiniana ny lalan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Mora pilazany zany ry havana, fa sarotra mpanatanterahana, ary zany indrindra nanokanina fotoana tahaka izao, tsy maintsy mitaona isika, tsy maintsy mananatra isika ny hoe manapa ianao hevitra zay ao anatiny zany sy voafatotra zany dia hanolo tena marina ho amin'ny tompo. Fa zava-dehibe ity fotoana anio ity, hametrahana mambavaka, fa tsy misy mahaova olona afa-tsy ny fanahy masin'Andriamanitra. Ka dia mivavaka isika ho an'ireny olona voafatotra ireny, ankoatran'izay antso sy fananarantsika azy hanapa-kevitra, mba hiasa ao aminy tokoa ny fanahin'Andriamanitra, ampitodika azy handinika ny lalan'Andriamanitra, handinika an'i Jesosy Kristy, hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, ary hizotra amin'ny lalam-baovao. Zay ilay fanevany vokovoko manga, manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ao amin'i Jesosy Kristy ny fanafahana izay voagejany zava-mahadomelona, mbola zatra sy tsy afaka ny amin'ny fisotroana, ka ilaina tokoa ny fanoloran-tena marina ho an'i Jesosy Kristy,
ny fitolomana mambavaka sy fametrahana nireny olonireny ho amin'ny fahafahana tanteraka. Dia miantso zay zatra mbola mpisotro, miantso zay tafiditra amin'izany fakapanahy izany, ndao anao dingana, anapa-kevitra, ka sa iteny hoe ampy zay, iaina amin'izay amin'ny fanoloran-tena masina aho. Ary sika zay ao anatin'ny sampana vokovoko manga, isika mpianakavy ny finoana, dia handray atana n'ireny olon'ireny hanampy azy amin'izany fanoloran-tena masina izany. Ny epistily nosoratan'i Petera toko 4 dia manome baiko mba iaina ny rehetra tokoa amin'izany fanapahan-kevitry ny fanoloran-tena marina sy masina ho amin'ny tompo izany. Hoy ny Petera voalohany toko 4 ny 9 fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanany tamin'ny fijejojejoana sy ny faniriany ratsy sy ny fimamona sy ny filalaovany ratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ho avy ny fety araka ny afatra zay efa nampitain'ny sampana vokovoko manga teo, fety lavitry ny alkôla, fety iantson'Andriamanitra antsika hanao dingana lehibe eo amin'ny fiainana, anapa-kevitra ny hoe ampy zay ty fisotroko tia, ampy zay ny andro lasa fa hanolo-tena aho. Ary rehefa tonga amin'ny fanoloran-tena, satria mafy io ady io, mety hanolo-tena amin'izao fety zao, nefa afaka andro vitsivitsy, afaka volana vitsivitsy miverina indray, dia mbola manolo-kevitra mba hahafahana miaina tanteraka amin'ny fahafahana. Ny epistily ho amin'ny Petera, hoy izy eo amin'ny 1 Petera voalohany toko 4 1 sy 2, koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao fiadinareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila fandraisan-tanana zay olona nanaiky hanolo tena marina ho amin'ny tompo, nanapa-kevitra mba hiala amin'izany fangejany zava-pisotro mahamamo izany. Mila fandraisan-tanana amin'izay fitezana, fampaherezana azy hiaina ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy handany ny andro kely sisa iainany tsony amin'ny fomba n'izao tontolo izao, amin'ny filan'ny nofo, fa handaniany andro ny sisa amin'ny fifaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Engany zany tenin'Andriamanitra zany hampahery atsika zay ao anatin'ny sampana vokovoko manga, hampahery atsika zay mbola tsy lavony zany fisotroana na fidorohana zava-mahadomelona zany, hampahery atsika hijoro mba hitaony hanafaka namatsika. Ary engany zany tenin'Andriamanitra zany hiatefa any ampon'ny tsirara avy zay mbola zatra sy voafatitra zany, hanana fanapahan-kevitra ho amin'ny fanoloran-tena marina, fa hanampy atsika ny fanahy masina ho afaka amin'izany isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafaka atsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Say
Ivavaka isika. Re Tompo Andriamanitra rainay be fitio, misaotra anao izahay noho ny amin'ity ora sy fotoana sarobidy loatra iainanay eto anatrehanao ety. Indrindra misaotra noho ny amin'ny teninao izay mananatra sy manoro anay ny lalam-pamonjena iainanay amin'ny fifaliana araka ny sitraponao. Eto ary amin'ity alahady ny sampana vokovoko manga ity, mivavaka izahay ho an'ny sampana izay efa najoronao eto anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny synodam-paritany, ny sampana vokovoko manga eo anivon'ny foibe FJKM. Sarotra tokoa ny ady, kanefa omban'ny fanahinao masina ny ezaka rehetra tanterahina mba ahitana vokatra tsara, hanafaka ireo izay mbola gedy zay ny fisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona noho ny aminao Jesosy Kristy mpanafaka. Mivavaka aminao izahay ho an'ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny sampana vokovoko manga, ny birao isan-tokony, ireo mpiandraikitra eo anivon'ny rantsana fanantenana, ny rantsana mpamily, ny rantsana ray aman-dreny, Jesosy malalo, tolorin'ny fanahy fahendrena sy fahazavan-tsaina avy aminao ireo, aefa ny zara fanompona izay napetraka ho tondro-saina. Mivavaka aminao izahay ho amin'ny fanatanterahina ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika ny jobily 50 taona ny sampana vokovoko manga foibe, ny asa tanterahana mahakasika izany. Ianao Andriamanitra tompo ny asa no anakinana ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny sitraponao. Noho ny amin'ny teninao tokoa raha eo, mivavaka izahay ho an'ny vahoaka kristianina tsirairay avy. Tompo, ataovy mahay mifaly amin'ny sitraponao ireo, mahay mifaly manana anao, ka ny fifaliana amin'izao fetim-pirenena ho avy zao sy ny fifaliana ho avy rehetra dia fifaliana tsy misy zava-pisotro mahamamo. Mivavaka aminao izahay ny anafahanao izay efa voageja mba hanana ny anjara ao amin'ny Jesosy Kristy ilay ihany mpamonjy sy mpanafaka. Mivavaka aminao izahay ho an'ny firenena malagasy, ny vahoaka tsy akanavaka, tsy miafina aminao fa ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovana ankehitriny, dia mihazakazaka amin'ny famonoana heritreritra amin'ny fisotro-toaka sy ny zava-mahadomelona ny akamaroan'ny malagasy. Vonjeo ka hafao ity firenena ity, Andriamanitra. Mametraka eo am-pelantananao ary izahay ny fiainanay tsiraray avy, fiainan'ny isa-tokantrano isam-baravarana, ny fiainan'ny mpianakavy ny finoana rehetra, mba ho asoavinao, ho tahinao sy ho arovanao, ka ny marary hositranonao, ny azo pahoriana ho ampaherezinao, izay mitolona amin'ny adi-piainana ho ampinao, androtsahanao ny fitahinao. Andeha makivaky ny herinandro vaovao indray izahay, tahio ny fivelomanay, ny fianaran'ny ankizy, ny asa manadidy aman'andraikitra izay sahanina, apetraka eo ambany fahasoavanao ireny mba ahitana voka-tsoa sy fahombiaza. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe izay tanterahina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tompo, anao ny fiangonana, anao ny asa tanterahina, ka ianao no an'olon-tsaina amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny mpivory rehetra azahoana mandrindra sy mandamina ny asan'ny fiangonanao. Indrindra Tompo, ny fanomanana ny synoda lehibe izay ho tanterahina ny sambava. Mivavaka aminao izahay ny hahatanteraka izany araka ny sitraponao, Andriamanitra. Zany ary no vavaka izay angatahanay tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe:
rainay eo izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay nio ny anina sahaza ho aminay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Ndeha hiara-mitsangansika ry havana hanao ny fanekemponona. Iarahantsika manonona ary zao ny fanekemponona apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijala raha nanapaka Ponty Pilato nombohana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo an-tany nakavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy ao no hiaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloko ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ianareo. Iroso amin'ny asa vavolombelona izao sika ry havana dia ny fiarabana ny firaritso ny fampahirezana ary indrindra ny fitondrana mambavaka ny ray mpianakaviana rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo aterina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary dia miaraba manokana ny ray mpianakaviana rehetra amin'izao fetiny ray izao. Miaraba ny ray ampana rehetra ary arabaina ihany koa ny ray mpianakaviana eto amin'ny trano vato faravohitra na ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritany ianareo any ampitany ranomasina dia ny fiadanan'ny tompo ane hitoetra betsaka ao amponareo. Zao ary ny ten'Andriamanitra izay entina mampahery ianareo arak'izay voasoratra amin'ny Salamo 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay rehetra mandeha amin'ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an' Jehova. Hitahianao avy any ziona ane Jehova ary faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao ane ianao fiadanany ane ho amin'ny Israely. Amen. Dia mirary soa anareo ray mpianakaviana izahay fa sambatra ny fianakaviana rehefa matahotra an' Jehova ny ray mpianakaviana. Dia izany teny mamy feno tsodranom-pitahiana izany no atolotra eo anareo ka dia ho sambatra tokoa ny isan-tokantrano. Ao ihany koa ireo renim-pianakaviana izay sady lahy no vavy mitomban-day ao an-tokantranao satria mety efa lasa ilay dada. Mampahery anareo koa zahay amin'ny adidy sy ny andraikitra dia aza manahy ny tompo fa momba anareo mandrakariva ao. Ao ihany koa ianareo ankizy sy tanora mety efa lasa ihany koa idada dia mampahery anareo zay fa tsy manadino anareo neny tsy manadino anareo ny fiangonana ary indrindra tsy manadino anareo Andriamanitra ilay raitsika dadantsika ny an-danitra miantoka ny hoavinareo. Dia mirary soa anareo ray mpianakaviana rehetra amin'ny tian'io ity sy amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ary izao dia hitondra ambavaka anareo ny ao amin'ny sampana Dorcasy. Hivavaka isika tompoko, Andriamanitra ray eo,
rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izahay no fitantananao ny fiainanay. Fa na dia teo aza ny arety mandoza sy zavatsarotra ny iainanay, dia mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana sy fahasoavana izahay, ka afaka miombombavaka amin'izao andro manokana ankalazana amin'ny fetiny iray izao. Tompo, entinay ambavaka aminao ireo raim-pianakaviana rehetra. Aoka iantehatra sy atoky anao izy ireo amin'izay rehetra ataony, ka azo hery sy tanjaka ary fahasalamana. Tompo, ianao no efa nampanantena azy ireo araky ny teninao hoe na dia mandra-pahantitra ireo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no manao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka, hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao aho. Hamarino amin'izy ireo izany teninao izany, Tompo. Ny fanahy masonao no hitaridalana azy ireo mba hahitany fahombiazana sy fifaliana. Ho anay rehetra tafavory eto, tanterao aminay ny teninao manao hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana aneo anao. Mahereza, eny, mahereza. Izay rehetra fantatrao fahasoanay kanefa tsy voatony ny vavanay, dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Hamarana ny fotoansika riavana malala ny ra fahavalo amby roapolo sy efajato, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataontsika dia ho apetraka ny tsodrano. Ndeha hiara-mitsangana isika. Raiso amin'ny finoana riavana malala ny tsodrano atolotry ny tompo ho anareo. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.